Reo indrindra dia tena faly satria tanteraka ihany zany le fanaovantsika ity festival mondial de Lémurien na dia nivarika manera hitany ity. Raha fantaram-potoana dia manomboka androany 5 volana oktobra ka hatramin'ny 7 volana oktobra zany hoe amin'ny zoma zao no famarana anazy ka ao anatin'io zany misy hetsika maro be atao androany fanokafana misy kabary eto misy manam-pahefana ho avy eto misy ny fotoana zany dia olazainy hoe inona natao androany zany dia ity fanokafana ity misy carnaval nankeo maraina zay nandraisan'ireo ankizy maro be anjara tamin'ny PP tamin'ny kolejy ary ireo mitapaka sy namana miaro tontolo iainana toy izany reo Ambatovia toy izany reo orinasa vitsivitsy zany tonga nandray anjara zay ny andro amin'ny maraina dia misy kabary atao zany rehefa avy eo ho fanokafana an'le izy any amin'ny faritany koa dia manao toy izany ary any velany satria izy fankalazana maneran-tany dia izy koa fankalazana ao anatin'izao herinandro zao raha pitso ao amin'ny Carleton dia zafady raha pitso zany ao amin'ny Carleton famoahana an'le boky Lémurien de Madagascar zany hoe io boky io dia misy an'ireo varika rehetra amin'izao fotoana zao hatramin'izay dia tamin'ny teny anglisy fa amin'ny teny frantsay izy io dia ao koa zany amin'ny talata anomboka amin'ny vente exposition isy ny fampirantiana isy ny présentation atao amin'ny akademia malagasy ny larobisy alakamisy ary amin'ny lakamisy any zany dia isy hetsika goavana be andraisana anaovana sensibilisation ao amin'ny gymnase couvert de Mahamasina ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina mihitsy zany ary amin'ny zoma zao ny famaranana izy atao Itsy-Antaninarenina eo amin'ny Taninarenina eo amin'ny Ortana eo ka misy stand be dia be eo andray anjara reo mpiaro tontolo iainan'ireo andray anjara amin'io ampiseho ny zavatra vitany zany hoe tanjontsika eo anatin'ity zany dia mba fampahafantarana ny olona satria Madagasikara ihany manana an'ireo variko reo eto ambony tany misy any amin'ireny velany ihany saingy atsika reny biby reny atsika reny fa Madagasikara ihany no manana an'ireny fa teto amintsika reny dia efa niteraka izy ihany mandrafitra ny 20 isan-jaton'ny primaty eto ambonin'ny tany ny Lémurien saingy firy moa amin'ny malagasy mahafantatra an'izany ka raha rena tokony ampahana-karena atsika amin'ny alalan'ny fizahan-tany satria mandrafitra ny 20 isan-jato reo kanefa ny 9 isan-jato maherin'ireo Lémurien reo atahorana lany tamingana dia izay no anaovana an'izao hetsika zao satria be dia be le adevitra hoe ny gidro indray ho ny Lémurien no arovana fa ny olombelona diso be amiko zany adevitra fa raha rena tokony ampahana-karena atsika amin'ny alalan'ny fizahan-tany betsaka raha ny firenena maniry an'ireo dia isika indray ve no anao an'izany ambany zavatra ka ho fanetanana zany izy ity fa ampahafantariny olona zay eritreretinay fa isy toetra mampanao iova aorianan'izao dia nivarika maneran-tany fankalazana zao tokoa ny hanekenay falesy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra eto amin'ity saha ity ny voninahitra tolotra anay amin'ny safidiana raha ity toerana ity ho toerana anaovana ny lanonam-panokafana ny dihy ny varika maneran-tany antenainay tompoko vavy sy tompoko lahy fa tsy handalo fotsiny ianareo fa handinay niaraka aminay hiteky ity saha ity hanompo maso amin'ireo zavaboary harem-pirenentsika ireo ka hitondra ny tolo-kevitra sy izay fanampina azonareo entina mba hanatanterahandray ny asa ny ampiandreketina anay fa asavadidrany tsy vita raha tsy fanankonana tokoa ny fiarovana sy ny fikajina ireto harena sarobidy ireto izay tsy antsika malagasy irery fa iraisana amin'izao tontolo izao koa misaotra tompoko vavy misaotra tompoko lahy naharitra ny haino hatramin'ny farany
mana izao etsika voalohany atao eto Madagasikara izao dia ny fankalazana ny dia ny varika maneran-tany na festival mondial de Lémurien. Koa satria vaty fotsy mipetraka eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny daty 5 ka hatramin'ny telopolo oktobra 2024 satria izao tontolo izao no niaran'ny tempo fo amampalay amitsika dia ny voalohan-teninay dia ny miaraba sy misaotra anareo manam-pahefanambony sy olo manakaja maro rehetra ary anareo vahoaka marobe lahy sy vavy kely sy lehibe rehetra tonga manokona izao fanokafana mihetsika lehibe izao koa makasitraka tompokolahy ary makatenina tompoko vavy. Fantanina tonga ao an-tsaina ny maro avy hatrany hoe fa inona no tena antony nahatonga atsika anao izao etsika lehibe dia ny varika maneran-tany izao sy ny fidianana ny loha hevitra ny etsika hoe varika are-pirenena na manafaty biby otrano na manafaty sakafo. Mamelahy ianareo ilazafoy ny mahakasika ny momba ny nahatongavan'ireo varika ireo teto Madagasikara. 200 tapisa taona lasa izay na 200 millions d'années. Tany amin'ny taona 30 ka hatramina 50 tapisa taona no nahatongavan'ny razambe ny ireo biby ireo teto amin'ity nosy lehibe ity. Izany hoe efa tapisan'ny taona maro alohan'ny nahatongavan'ny razambentsika olombelona no efa teto ireo varika ireo. Raha ny ebe ny ty nosy ity nefa raha toizana zany le teo tany amin'ny 20 tapisa taona lasa tany dia efa nosy Madagasikara ary zay nahatonga an'ireo biby zava-maniry tsy hita fa niova tao anatin'ny tao mahatonga ny filazany mpanorany mpanao-fikaroana hoe endemika avy dia avy eto Madagasikara. Raha ny ebeny ity nosy ity nefa dia 4 monja raha pita aina amin'izao tontolo izao averiko 4 monja raha pita aina ny aben'izao tontolo izao tena kely de kely izany saingy ny 20 n'ireo biby antsoina hoe primate izay tafiditra ao anatin'ny Lémurien na ny varika dia eto Madagasikara no misy azy ary eto ihany. Izany no antony ilazana hoe are-pirenena izy ireo. Fianakavinan-jatony maro no mivelona amin'ny asa fizahan-tany. Ao ireo guide any amin'ny toerana lavitra dia lavitra mivelona amin'ny asa fitariana fizahan-tany. Ao koa ireo agence de voyage mampiasa olona maro fidiram-bola ho an'ny firenena ny fisian'ireo varika ireo izay mahatonga ireo vahiny marobe ho tonga eto amintsika. Koa tsy hanome tsy miay ianareo raha iteny aho hoe ireo varika ireo ilay gisa manatody volamena ka tsy tokony hovonoina fa namatsika ireo. Koa anisan'ny tanjony izao etsika izao dia voalohany fanetanana sy fanabeazana mikasika ny gidro ho an'ny daolobe mba ho latsapaka ao amin'ny tsirairay lanjan'ireo are-pirenena tsy manampaharoa ireo dia ny varika izany. Faharoa fanairana ny fitiavana ny zava-mananaina ao anatin'ny olombelona ao anatin'ny olona rehetra na firy sy ka tsy taona misy azy na lahy izy na vavy ary na inona ndraiky leo amin'ny fiarahamonina ary indrindra fanairana indray ny ampony mama malagasy amin'ny fananana ireo varika ireo satria endemika na tsy misy afa-tsy eto amintsika izy ireo. Fahatelo fanandratana ny zavaboary eto Madagasikara. Fahaefatra fampiroboroboina ny toekarena ifotony amin'ny alalan'ny fizahan-tany. Ary fahadimy fanandratana ny fiarovana sy fiahina ny varika ary fanetanana sy fanabeazana manerana na ny Madagasikara. Tsy tonga any amin'ny fasady izy zany. Tongotra kavanana makany aloha zay asina tanana miaraka aminy
zay mihitsy alo ary aty ay aroatra ngidy mihitsy ianao a zay asina style zay Gashumbelo motivozuni Anduanimba amono bebe Are nangibarikiwu Aru nangibarikiwu Fanamati Azantanga karatika musi satu cik-cik fa alefa yang tele zay ele bagarida ti Karasangiti cisitani afafarika Arena nikasikara zilsama Satina mano bibitare zilbabe Eba bebi funa wana muza Funa leo nifake Afana rewa ni unesta mitako Samalada zayara Tia nete Raika manana Matutunga kisa Raikera Patafia manana Kirara tia nete Raika manana Misifa, mifarky, biby managnaina mantsika ambony tany. Tsaratsara mbokakazy mihinana voamamy ary le voalatsany mbola maniry koa. Manao antsoavo antsika vokon'olona any fotony izay ny andraisantsika andraikitra dia ny arovana ireo arena voajanahary ary atao tsara tantana ny fitantanana ataonareo. Faharoa, raisy ny andraikitra asaia fa aza matahotra na miraviravin-tanana amin'ireo izay mamilavila izany areny izany tsy izao intsony tompoko no amotsitra averiky indray tsy amin'izao fotoana zao intsony tsika no amotsitra ireo ezaka marobea efa natomboka dia sanatria overindray ve izany ezaka izany. Mitodika aminareo ray aman-dreny manam-pahefanambony tompoko. Mitodika aminareo tompona raiky mpanjakana. Raha ny endrika mbola misy amin'izao fotoana zao dia mahantra ny olona amin'ny ankapobeny monina manamorona amin'ireny faritra rovana ireny koa raisy ho fanamby tompoko averiky iray raisy ho fanamby na defy ny amadiana izany ka ireo mponina amin'ireny faritra misy ny zavaboary arovana ireny no tokony ho mpanan-karena satria rariny loatra izany. Ny andrana fitantanana tsara tantana ny harem-pirenena tompoko ny vahoaka mba hiadanany ambany lanitra ka mba hisitaka ny tombontsoa noho ny fisian'ireo arena voajanahary voalohany indrindra ny malagasy tompony. Fahatelo, ny fanirianay dia ny mba hisiny zany tsangam-baty goavana valika izany toy ireo Tour Eiffel any Paris na Stade de Liberté any États-Unis eto amin'ity renivohitry Madagasikara ity izay toerana anana ny tantarany sy mety ampiditra vola ho an'ny malagasy satria roborobo ny fizahantany eto amintsika. Amarana ny lahateniko amin'ny teny malagasy aho.